Miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana mahomby izay fikarinay ato amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny zono amin'ity androany ity. Androany isika dia hiresaka mahakasika ny fampiroboroboana ny lalam-piariana jono ka izara roa ny fandaharana ao anatin'ny karoka no anolorana fanadihadiana mahakasika ny makamba. Ao amin'ny tapany faharoa kosa ao anatin'ny tafasidinika no andraisana vahiny dia Andriamatoa Bemanaja Etienne izay taleniny fitantanana sy ny fampiroboroboana ny jono eto anivon'ny ministera. Koa manasantsika rehetra ara anjoy hatramin'ny farany ny fandaharana. Manana ny maha izy azy ho amin'ny toe-karena eto Madagasikara ny fanjonoana makamba. Malagasy mahery ny fito alina no mivelona amin'ny jono makamba manerana ny nosy. Izy ity izay vokatra fanondrana isan'ny mibahan-toerana indrindra amin'ny fampidirana amin'ny kitapom-bola-panjakana. Tao Mahajanga izay isan'ny faritany fanta-daza amin'ny tontolon'ny makamba no nanokafan'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono Lucien Ranarivelo tamin'ny fomba ofisialy ny taom-panjonoana makamba 2024 ny 5 Martsa lasa teo. Ufa uno ny ravinala tsinanana midorobo kalkalka ndravitapiany mamo fa diboka ravona kosa ny tanàna Mahajanga. Ny antony dia noho ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-panjonoana makamba eto Madagasikara sy tanterahantsika eto Mahajanga anio. Folo taona mahery lasa na tratra mahery ny iray alina taona ny fanondranana makamba. Ny taona 17 indray kosa nahavita nanondrana makamba 1207 alina taona ny Madagasikara. Ny taona 17 anefa ny latsaka izay tsy izy ny vokatra voaondrana. Makamba 5,000 taona no voaondrana avy teto amintsika. Isan'ny fototra heverina fanahatonga izany ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ary mioapapana, ny fitrandrahana amin'ny fotoam-piantony ary indrindra ny fiovaovan'ny toetrandro. Amin'izao fotoana izao miroso amin'ny fampiroboroboana ny jono makamba ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono mba hamaliny ny vokatra malagasy ny Marine Stewardship Council na MSC izay fenitra iraisam-pirenena takina amin'ny fanondranana ary zava-dehibe ny ahafahana mitantana ity harena lehibe ity ao anatin'ny fitsinjovana ny taranaka faramandimby ary ho harena voajanahary lovainjafy ny makamba eto Madagasikara. Isy ny ezaka atao anatsarana ny fanjonoana makamba indrindra fa manoloana ireo jono tsy ara-drary nanjaka teto hatr'izay. Ny aretina maro mpahazo ny makamba ary indrindra ny fikatona ny ivitoerana fitrandrahana makamba sasantsasany. Apetraka ny fanamby fa tsy ho an'ny anio irery ihany ny makamba malagasy fa ho azandrano ho lovainjafy. Ho amafisina ny fanaraha-maso ny morontsiraka sy ny faritra mason'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny CSP na ny fitoerana mpanara-maso ny jono. Rafitra iray izay manana ny anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana sy ny fitantanana ny jono. Androany tokoa izany no sokafana fomba ofisialy ny taom-panjonoana makamba eto Madagasikara. Izay misy faritra efatra moa izany araka ny fantarintsika, zara faritra izy ireo. Dia misy sambo 170 no nahazo an'izay fahafahana manjono makamba eto Madagasikara izay miaraka amin'ireo ilay groupement ny GAPCM. Tsika efa manana rafitra eo anivon'ny ministera ilay atao hoe centre de surveillance des pêches izay manara-maso ireo sambo ireo. Ireo sambo ireo dia isan'ora isa-minitra dia afaka jerevana amin'ny écran de surveillance amin'ny centre de surveillance des pêches hoe aiza izy ireo toerana misy azy zany hoe fantatra tsara zany hoe amin'ny faritra tokony anjonoana ve sa tsy tokony anjonoana. Zay zao efa fanaraha-maso ray lehibe zany zay. Ankoatrany hoe tsy maintsy misy tatitra ataon'izy ireo isan'andro ary ihany koa misy ireo le observateur izay mandeha miondrana amin'ireny sambo ireny mpiasa-panjakana observateur manara-maso mahakasika ny jono izay ataon'izy ireny na ny kalitao zany toerana anjonoana sy ny fanarahana fepetra ara-pahasalamana amin'ny fikarakarana rotondro ireo. Dia androany koa zany nisy an'ilay nijerevantsika teo ireo ilay sambo izay mpanara-maso ny jono eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Misy ilay sambo lehibe zany ilay antsantsa izay sady misy miaramila ao anatiny misy teknisiana. Iny zany dia natao manara-maso ny sisytanin'i Madagasikara rehetra amin'ny lafiny ara-jono sy ny mety ho zavatra hafa rehetra
izay tsy fanarahan-dalàna ho an'ireo ilay sambo nahazo lalana na tsy nahazo lalana ihany koa zany tsy maintsy jerena ihany koa mba ho samborina sy mena ny sazy tokony sahaza azy satria zany nametrahantsika ny souveraineté na ny mazava-dehibe ny fahaleovantenantsika malagasy zany amin'ny fitantanantsika ny arenantsika ao anatin'ilay zone économique exclusive zany zay dia misy ihany koa moa zany androany ilay sambo kelikely fanaraha-mason'ny jona indrindra ity amin'ny morontsiraka ilay atao hoe telonify izay an'ny centre de surveillance de pêche zany hoe tiako amin'ntinana azy zany dia hoe efa mipetrapetraka ny fanaraha-mason'ny jona fa mila tsara iny zany marina fa mbola tsy ampy fitaovan'ireo fa tsy maintsy noezaka be dia be tsika amin'ny fotoana ity jery sambo hafa ihany koa zany ahafahana manao an'izay mampanara-penitra tanteraka an'izay fiarovana ny jona sy sisi-dranomasina eto amintsika izay. Notokanana nandritry ny fotoana fanokafana ny jony makamba ihany koa ny sambo telonify izay sambo mpanara-maso ny jony eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Telonify sy antsantsa no sambo mpanara-maso ny sisitany Madagasikara rehetra amin'ny lafin'ny ara-jony sy ny mety ho zavatra hafa rehetra izay tsy fanarahan-dalàna ho an'ireo sambo nahazo alalana na tsia. Ny centre de surveillance de pêche de Madagascar izay eo am-pandrinomby amin'ny enceinte ministère ny fibeny ny tena asany dia mampanaja ny lalàna fehin'ny jony. Ny centre de surveillance de pêche dia amin'ny alalan'ny fomba maromaro. Voalohany ohatra amin'ny alalan'ny fampiasana ny VMS vessel monitoring system izay ahitana ny sambo tsy manara-dalàna ihany koa. Amin'ny alalan'iny dia mety hamoaka sambo tampoka ny centre de surveillance de pêche mety amin'ny fibe. Indraindray koa misy renseignement, misy information omen'ireo sambo izay miasa ny toerana manara-dalàna mampandrehety aminay fa misy sambo tsy manara-dalàna manodidina azy. Eo koa ny mponina manodidina ny moron-dranomasintsika iny miantso nefa izany rajany koa tahaka ny mpisondy rehetra dia manao mission de routine zany hoe misy fotoana dia mivoaka ohatran'ny mpanara-maso rehetra ny centre de surveillance de pêche amin'ny alalan'ny fitaovana ananany any fiarakodia na amin'ny alalan'ny sambo na amin'ny alalan'ny fiaramanidina. Raha nisy sambo anankiray hita dia piantso amin'ny alalan'ny radio fa hanao contrôlage ny centre de surveillance de pêche aty amin'ny fari-dranomasitsika ny dinambara io dia rehefa miakatra dia zavaina ny taratasiny ampelantanany lamina ve amin'ny lamina moa zany dia miroso amin'ny fitaovana ampiasainy hoe tena voalaza ao anatin'ny taratasy ananany ve ny fitaovana ampiasainy ary ny vokatra izay eo ao aminy nanaja tokoa ve ny protocole izay mifanarahana amin'ny firenena malagasy. Manao fanaraha-maso an-dranomasina sy an-tanety ary anabakabaka ihany koa ny CSP. Ankoatr'izay misy ihany koa ny fiara-miasa amin'ireo nosy manodidina. Ho faharetan'ny arenan-dranomasina misy ihany koa ireo observateur miaraka amin'ireo sambo mpanjono ary izy ireo no mitatitra ny zavatra ataon'ireo sambo ireo isan'andro sy ny zavatra hitany manodidina azy any amin'ny foibe toy ny apitsahan'ny trondro. Manampy betsaka izany amin'ny atotanisa. Zava-dehibe ho antsika malagasy ny fahaizantsika mitantana ny harentsika. Misa 120 ireo sambo mpanjono nahazo alalana anjony makamby eto Madagasikara. Nanao fitsidiana ny sasany tamin'izy ireo ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ary nijery akaiky ireo fitaovana izay ampiasain'izy ireo toy ny masona rato izay ampiasaina 520 mm ny maille de côté sy ny fisokafany arato kosa izay tokony tsy ho latsaky ny 50 cm. Tafiditra ao anatin'ny velorano nataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny fahavitantena ara-tsakafo. Antoka lehibe amin'izany fahavitantena ara-tsakafo izany ary mandray anjara feno amin'izany ny jony makamba izay tena hita indrindra amin'ny ilan'ny andrefan'ny nosy iny. Izany fahavitantena ara-tsakafo izany anefa dia tsy afa-misaraka amin'ny fisandratana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra. Koa nambarana Andriamatoa minisitra fa mifandray tsy tapaka ny sehatry ny makamba sy ny fitsonjovana ny tontolo iainana.
nentany ny nimponina haikady sy tanana maharitra ny arena voajanahary toy ny fiarovana ny sahandrika sy ny doro-tanety ary indrindra ny sisitany amin'ny fiarovana ny ala onika na mangrove izay toerana fanatotizan'ny makamba. Nisy ihany koa ny fitetezana ireo trano evy izay nampiranty ny asa maro ataon'ireo karazana evitoerana misahana ny jony tao Mahajanga. Nanentana azy ireo andriamatomin'isitra ny mba hampafantatra bebe kokoa amin'ny vahoaka ny antom-pisian'izy ireo sy ny andraikitra sahaniny. Taorian'ny fanokafana ara-pomba ofisialy ny taom-panjonoana Makamba moa nisy ny filaharan'ireo samby mpanjono Makamba nanaraka ny morontsiraky Mahajanga. Miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana mahomby tonga soa ato anatin'ny zanam-pandaharana tafasidinika. Miarabanao talen'ny fampiroboroboana sy ny fitantanana ny jony tonga soa ato anatin'ny fandaharana. Miaraba azitsika mpanaraka ny fandaharana. Ya, nisy an'ilay fanadiadiana narahantsika teo mahakasika an'ilay jony Makamba. Araka narahantsika teo zany dia tamin'ny taona 2024 nidina dia nidina ny tany famokarana Makamba. Inona no mety ho antony izay? Ya, zavatra tsapa mo tamin'ny 2018 dia tena nidina ny vokatra ny jony Makamba. Ary tsy tamin'ny 2018 ihany fa tatoato dia midina ny vokatra ny Makamba io. Ny azo ambara zany voalohany raha voaresaka Makamba io indrindra Makamba aty amin'ny zone côtière dia ifandrembona ny mpanjono madinika sy ny mpanjono vaventy. Zany hoe ny mitsindry mahazo ny Makamba aty amin'ny sisin-dranomasina dia ataoko hoe ambony be noho ny fisian'izay ny jony madinika sy ny jony vaventy zay. Ao anatin'izay fitrandahana zay dia ny zavatra azo ambara voalohany misy ny tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny fitaovana ampiasaina eo amin'ny jony madinika aloha resako voalohany. Satria zavatra hita mifatra zay misy Makamba eto Madagasikara dia tatoato mampiasa fitaovana zay hitako hoe efa tsy nentim-paharazana tsony fa tena fa hoe fanimbana. Reny fampiasana fitaovana zay hitako hoe manimba Makamba reny dia isan'ny antony anankiray mampihena ny vokatra Makamba io. Dia ny faharoa manaraka an'izay eo le tsindry zay fa ny fanimbana ny tontolo izay ipetrahan'ny Makamba dia ny alaongo zany na mangrove. Dia ambony be ny tany fanimbana alaongo io izay trandrahan'ny olona tsy ara-drariny. Satria raha voasimba zay ny alaongo zay dia mazava ho azy zay toerana zay anatodizan'ny Makamba dia mazava ho azy mihena ny vokatra ny Makamba. Dia ny mpanjono vaventy dia misy koa an'izay tsy fanarahan-dalàna zay satria efa tsy voafatra tsy hoe hatraiza ny mpanjono vaventy no miasa fa dia miditra aty amin'ny faritra zay ataoko hoe tena misisiny dia misisiny no manjono. Ya, lazan'izay fanaraha-maso izay ianao misy ilay centre de surveillance de pêche na CSP ivitoerana fanaraha-maso ny jony. Inona tena andraikitra izy io zany? Ny andraikitra sahan'ny centre de surveillance de pêche dia amin'ny anaran'izay manara-maso ny sehatry ny jono rehetrarehetra tsy ny Makamba ihany fa ny jono rehetrarehetra. Zany hoe misy ny lalàna amin'ny fean'ny jono dia mampanaraka ny lalàna ny mpitrandraka rehetrarehetra mba ho ao amin'ny ara-dalàna mba ho manaraka an'izay lalàna zay. Satria ny tanjon'ny ministera dia ny mba hitantanana maharitra ny io vokatra rena voajanahary an-dranomasina io. Ka tamin'ity fisokafan'ny fitaoam-panjonoana Makamba ty izay nisy ny fandraisana ara-teknika ny sambo telo nify izay sambon'ny CSP dia manomboka hatreo sady misokatra ny Makamba no misokatra koa ny fanaraha-maso an'izay asa fanjonoana zay atao amin'ny zone côtière. Ya, amin'ity taona 2024 ty ary inona ireo paikady ho raisin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana amin'izay fampiakarana ny tambokatra amin'ny ara-jony zay? Ya, ny paikady napetraka moa zany voalohany ny resantsika aloha resaka CSP satria hitantsika fa tsy ampy ny fitaovana enti miasa hoenti manara-maso an'izany sy atry ny jony zany dia tsy maintsy atevenina na hoe renforcena
ny CSP na amin'ny alalan'ny olombelona zay miasa ao zany na ny ara-pitaovana dia hanahoezaka ny fanjakana amin'ity taona ty zay voarakitra ao anatin'ny contrat programme zay zavatra zay ny ministera dia tsy maintsy ho atevenina ny mpanaramaso mba ho ao amin'ny ara-dalàna daholo zany ny setry ny asa fanjonona mahakasika an'izay contrat programme zay ohatratrarina amin'ity taona tya dia misy ny resaka fanatevenana ny fanaramaso ny jono na ny centre de surveillance de pêche dia hoisy ny fametrahana ny antenne na ny hoe solitenan'ny CSP any amin'ny faritra anankitelo zay ohatratrarina amin'ity taona ty dia ny amin'ny faritra Diana, amin'ny faritra Analanjirofo dia amin'ny faritra Melaka. Zay fametrahana ny antenne zay dia arahan'ny fametrahana ny olombelona hiasa ao aminy sy ny ara-pitaovana. Voaresaka ty tsy fampian'ny fitaovana dia ny fividianana sambo zao efa anatin'ny programma tsy maintsy atao amin'ity taona ty zay hoentintsika manatevina ny fanarahamaso ny jono. Dia ny faharoa ao anatin'ny contrat programme zay dia ny fambolena ny alahongo amin'ity taona ty dia ny hotratrarina dia eo amin'ny 100 hectara eo ary mety ohatra mihitsiny ka tsy maintsy hotratrarina zay mba ahafahana manatsara ny tontolo ny sisin-dranomasina indrindra mahakasika an'izay resaka makamba sy ny drakaka ny tena mahakasika an'izay nivandana dia mandray anjara feny koa ny ministera amin'ny fanentanana ny mpiara-miombonantika rehetrarehetra mba hikajy ny tontolo iainana indrindra ny resaka mangorova zany tsy maintsy ho arovana faran'izay hentitra ny ministera araky ny voalazan'ny taleny fitantanana sy ny fampiroboroboana teo zany dia azo antoka fa hiakatra ny tany famokarana eo amin'ny sehatry ny jono amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Makasitraka anao indrindra taleny vahiny tato anatin'ny fandaharana. Makasitraka tompoko dia makasitraka ny mpanaraka fandaharana. Andram-piona donc. Dia isaizandrera ny fandaharana ho amin'ny anio hoe isaorana ianareo nanaraka hatramin'ny faran'ny fandaharana dia isaorana ihany koa ireo ekipa teknika rehetra nanatotosa ity fandaharana mahomby ity dia manome fotoana ho amin'ny manaraka indray. Ny tanjonay eto amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono moa eo amin'izay sehatry ny jono izay dia ny arenan-dranomasina mba holovan-jafy araka ny velorano napetraky ny filoha Andrinirina Rajoelina dia manome fotoana manaraka indray. Veloma.